Aiza Aiza. Commune Ambanitsena, district-ny Manjakandriana. Aiza Aiza ny tena zava-misy iainan'ny mponinao. Iazo ny lalam-pirenena faharoa indray isika androany ato anatin'ny fandaharana Aiza Aiza. Ny commune ambanivohitra Ambanitsena no notsidianay ary ny zava-misy ao no tanterina aminao. 13 kilometatra miala eto an-drenivohitra no misy azy, mbola ato anatin'ny faritra Analamanga ary iray amin'ireo commune mandrafitra ny district-ny Manjakandriana. Andalovan'ny lalam-pirenena faharoa makany Toamasina izy. Raha avy any amin'ny faritra Atsinanan'ny Nosy ka hiditra eto Antananarivo dia tsy maintsy mandalo eto amin'ity toerana antsoina hoe Ambanitsena ity. Tonga dia tazana avy hatrany mirantina mameno ny sisina arabe ny fitaratra feno sosisy. Izay izany no mampalaza ny Ambanitsena. Maraina ka hatramin'ny alina dia misy hatrany ny sakafo azo ny mpandeha jifaina eto. Mivarotra mandrapariva ariva hatramin'ny 10 eo dia misolo kafandray zany amin'ny alina mivarotra amin'ny alina. Mamelona an-tsena ety zany dia hoe olona mandalo zany, ohatra ny hoe Tamatavy, Moramanga ny olona mandalo zany dia mpitsangatsangana ohatra izany le mba mivoakavoaka kely mitsangatsangana ireny. Tena misedra olana mihitsy amin'izao satria tsy haiko hoe eo an'ilay fidiram-pianatra ve dia efa manomboka tsisy tsena zany fa tena mangina ny tsena. Weekend ihany vao mbo hoe misy tsena mbo misy olona mivoaka zany mbo mandehandeha. Iray amin'ireo mpiasana orinasa izay mpamatsy entana ho an'ny mpivarotra ao Ambanitsena ity tovolahy iray ity. Indray mandeha isan-kerinandro izy no makany ary manana ny fomba fahitany izany tanàna Ambanitsena izany. Sosisy raha miresaka Ambanitsena zany dia tsy afa miala ao zany ny atao hoe sosisy Ambanitsena. Ambanitsena aloha madio ny rivotra fa raha amin'ny lafiny atao dia jerena amin'ny ankapobeny izy ohatra ny efa misy simba ihany ilay tontolo iainana teneniko resaka ala sy ihany efa miritra ilay ala. Mahery ny 500 alina ny isan'ny mponina ao amin'ny commune ambanivohitra Ambanitsena ankehitriny. Manana ny fotom-pivelomany sy ny fomba fiainana andavanandro ireo mponina tompon-tany ao amin'izany commune izany. Ny fambolena no mitana ny laharana voalohany ary mampalaza azy ireo ny vokatra Petit Pois izay ny mponina Antananarivo renivohitra no mpanjifa voalohany azy. Fiainana ety zany dia mamboly zay. Ny volona ito dia hoe hoanina daholo ny akory izy io fa tsy maintsy misy ahodina vola kely. Dia ny fambolena tsy hoe fambolena rery fa tsy maintsy mba asiana hoe vola miditra dia mikaramarama kely ianao raha mahita salan'izao sasalamba ataoko izao e. Vokatra izany izao dia tena hoe amidy eo Antananarivo fotsiny. Sahalan'ny hoe Petit Pois zany izao dia mitondra Petit Pois maraina izay miala ety amin'ny 3 sasany amidy eo Mahazo. Raisin'ny olona 300 ny kapoaka faran'izay lafo dia izay ny vola angoninay. Tsarovina nefa vidina Petit Pois matematisana io mba ezahanay ampidiranay mpianatra e. Dia tena ntsitongana mihitsy ilay vidina Petit Pois. Ny ety aloha zao mbola teo zao fambolena Petit Pois dia zao efa tapitra fambolena Petit Pois dia miandry amin'ny fanetsana indray. Vao mamafy vary zao dia rehefa tonga ny orana dia manetsa mikarama manetsa. Ny karama indray andray aty aminay zao ny vehivavy zao 330 dia lehilahy 400. Tsy mitovy tsinona. Ny fivelomanay aty zao tamin'ilay confinement iny zao dia tapaka asa ny vadiko. Dia varobarotra legioma kely zao ny ataoko ao ambony ao. Ankafizin'ny maro ny sosisy Ambanitsena. Manahoana moa ny tantaran'izany tanàna izany sy ny momba ireto sosisy mampalaza azy ireto? Natonga ilay tanàna Ambanitsena zany dia hitanareo ry tendrombohitra ry teny zany ny tsena taloha. Dia mbola tsy dia terrain ohatran'izao izy io fa mbola tanitamboly. Dia tanàna moa efa ty ambany ity dia hoe Ambanitsena zany ny tokony izy fa maika fotsiny nareo izy nareo hoe andao tsika akany Ambanitsena e. Dia izay ilay natonga ny Ambanitsena. Dia misy koa ilay hira gasina Ambanitsena ka izay vo mangina azafady indrindra dia tsy hoe itsininy. Taloha zany teto dia toa mivarikena toa ny tena nisy sosisy dia nanao masaka misy ireo dia izay ny tena nampalaza ny hoe sosisy Ambanitsena. Fa iny laza iny moa mitohy dia taty aoriana dia mitohy hatramin'izao sosisy Ambanitsena. En principe ireo sosisy masaka amidy ireo tsy vita eto Ambanitsena fa alaina avy any Antananarivo. Fa hitako fotsiny zany fahitako azy za manokana le technique de cuisson io zany mahafa an'ilay eto
tsy mitovy amin'ny fahandron'ny olona azy. Dia izay no mampiavaka azy, mety mampatsiro azy koa angamba. Izay no tena mampalaza n'Ambanitsena. Aiza kosa ary ny fahitan'ny mponina tompo-tany an'izany saosisy n'Ambanitsena ankafiziny maro izany. Saosisy aloha dia tena atao hoe tsy mahita an'izany raha izay ny ankabeazan'ny olona ety satria ny karamanao 2,000, 3,000. Raha misy indrindra zao sasalamba ataoko zao saosisy nefa 5,000. Dia ahoana raha ny ainanao amin'izany, dinina indray ny vidahanao kojakoja hafa. Tsy mihinana saosisy zay, akapotiana mihinana saosisy fa ho atokana ho anareo mpandalo mihitsy saosisy Ambanitsena io. Tsirona saosisy aloha zany dia tena hoe miavaka saosisy eto Ambanitsena fa rehefa sendra ny andro mafanoatra an'izao dia lana tsiny ihany koa fa misy ny masiso sao dia tsara ty. Ny fokontany Ambanitsena no azo lazaina hoe isan'ny mandroso amin'ireo fokontany mandrafitra ny commune. Io raha teo moa no renivohitra sy akaiky ny lalam-pirenena. Nisy fiovana be ny toe-tsain'ny mponina ao raha oharina tamin'ny teo aloha, hoy ny lehiben'ny fokontany izay nitantana ny tanàna hatrany amin'ny taona 570 sy 700. Tena samy hafa be. Tena samy hafa. Na ny firaisan-kinan'ny mponina aza dia efa mivaha amin'izao fotoana fa tamin'izany fotoana izany zao trano tokony olona ngeda be zao herim-pon'ny fokon'olona madidionina anao zao tamin'izany. Fa raha zao ianao zavatra ohatr'izao sahirana raha havita tsy mahavita mihitsy satria ilay toe-tsaina efa tena miova, tena efa miova be mihitsy. Raha ekonomia zany dia kariera angamba mibetsaka ety, kariera maka vato. Tsy dia misy zavatra misongadina loatra eto Ambanitsena zany ankoatran'ny saosisy raha amin'izao fotoana izao. Voalaza fa mampidi-bola be ao amin'ny kitapom-bolan'ny commune ny sehatr'asa maro izay ataon'ireo olona rehetra mitrandraka ao Ambanitsena. Amin'ny commune rural anazy moa zany dia ny ankabeazany dia fambolena sy fiompiana no antom-pivelomana ety aminay ety. Anisan'ny mampidi-bola amin'ny kitapom-bolan'ny commune aloha zao dia voalohany ny hetra, dia manaraka an'izay misy ny mitrandraka vato ireny ety aminay ety. Dia misy orinasa koa moa ety aminay ety. Ny mandroso indrindra moa zany dia eto amin'ny ety moa zany renivohitr'ny commune Ambanitsena. Dia misy moa zany ilay tena hoe latontsika hoe lavitra andrina mbola tsisy jiro, tsisy rano dia ny amin'ilay fokontany hoe Ambohimanandray izay. Izay zany zao ny hoe tena hoe atao azo lasaina hoe lavitra andrina satria sady tsy rano izy ny tsy jiro. Aiza ny tamberim-bidiny ireny ho an'ny fampandrosoana ny tanàna. Ny lalana manko no isan'ny fampandrosoana voalohany. Raha ny mihazo an'Ambanitsena, mitaraina avokoa ny sokajin'olona rehetra amin'ny aratsiany lalana. Ny lalana aloha zao tena hitako hoe simba. Ny lalana feno lavadavaka. Izany ilay entretien-n'ilay lalana zany mbola tsisy hatreto. Ny etaetana zany dia mba hoe ty lalana ireny dia ty zany mbo amboarina tsara fa io koa mantsy ny tena olana be mampatsy mivoaka an'ilay olona mandehandeha satria ratsy zany ny lalana. Dia raha fa tsara io dia manantena sy mihitsy zay fa mety betsaka ny olona mbo hoe mandalo aty zany. Lalana zao ny lalana aty aminay aty zao izao hitanareo zao. Raha faniriana avy moa tsy mbo hanana ny tsara hoe mbo teo arabe goudron na ohatra an'izany. Raha ny RN2 aloha zany dia atao hoe mila somary amboarina fa betsaka ny somary atsaraina moa zany atsaraina ilay lalana satria iny ny fivezivezen'ny vokatra ety aminay ety. Izay zao ety rehefa ohatran'izao aloha ety afaka vary zany dia manao voly avitra dia mibidy mitondra vokatra makany Antananarivo hoe pidi-pois, mangahazo sosety entina miakatra eny mahazo eny Andravoahangy eny. Izay no manatitra ny mponina aty. Iray amin'ireo mpiasa vato ao anatin'ny fokontany Ambanitsena i Done izay iray mpianakaviana ao amin'ny commune Ambanitsena ihany. Ny asa tany no fivelomany teo aloha, 5 taona vitsy lasa izay no nironany tamin'ny asa vato indray. Misy olona zany tsy mandy hoe V40 na atao hoe VV na atao hoe V5 arakarak'izay commandin'ilay olona io zany dia atao daholo. Reo misy olona tsy mandy foana reo. Ana ohatra hoe nandray alina vato any dia zarazarainy carrière reo. Zarazarainy isaka carrière. Misy ny tsy mandy any amin'ny arivo any. Misy tsy mandy an'ilay majinijinika misy aza hoentin'ny sarety. Tsy hoe misy isa enjehana fa arakarak'ilay asa vokatra eo zany. Misy izy mahazo, misy tsy mahazo mihitsy aza. Tany ho any amin'ny taona 2000, nisy fanantenana betsaka ny mponina tao amin'ny commune Ambanitsena tamin'ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny tontolo ambanivohitra. Isan'ny nisitraka ireo tetikasa noraketin'ny mapa ny tantsaha tao an-toerana. Fa ny ankabeazan'ilay fampandrosoana tamin'ilay androna valomanana tena tsonga kitara aminareo hoe miditra fikambanana ohatra mpamboly dia mba mahazo famatsiana kely hoe zezika la masom-boly.
Izay le zavatra tranga depite tsisy tony aloha izany zao hatreto a. Dia inona ny ataonareo mpamboly izany? Mamatsy teny izay ohatra hoe mividy zezika izay ampiasainay, vidy masomboly izay ampiasainay. Eto moa zany eo amin'ny lafiny hoe politika tsy dia mpona politika loatra ny olona teto Ambanitsena fa eo amin'ny miezaka teo amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ka raha atao hoe tamin'ny taona 2000 zany nisy aloha nisy ny fampandrosoana. Ohatra teo amin'ny varotra andinidinika ny tatsaha tsy mitondra vokatra makety tsena. Aiza kosa ary ny fampandrosoana raha ny fahitan'ireo mpila ravinahitra azy ankehitriny? Ponina ambatina amboa zay sady vahiny ihany no hoe ponina dia mandroso loatra ary roa hitantsika amin'izao satria efa ela ihany mantsy izay no ahafantarana an'ity hoe Ambanitsena ity tsy dia mandroso loatra fandriampahalemana koa zany ety marefo e. Ny velomanay izao aloha dia manao charbon nefa le charbon zao tena mora aty. Tsy misy mividy lafolafo zany tena marina. Le karama atao isan'andro zany tsy misy. Fa le resaka charbon zany mba hoe idedavana vola kelikely. Vary ety aminay aloha zao dia tena lafo. Kilo ray tsy misy kapoaka aty fa kilo. Nahazo tombony tamin'ny tetikasa ny fitondrana tamin'ny taona 2010 ny commune ambanivohitra Ambanitsena. Ny ato tampoka ny fampandrosoana tao aorian'ny taona 2020. Aiza ny mety ho toy n'izany fampandrosoana izany raha izao zava-misy iaina ny firenena ankehitriny izao?